Tawarina tukulasy tupavy no iarabanasika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ity alina ity ary misotranao mbola tsy misaraka amin'ny Real TV atrany tawarina ny fampalalambavao iny tonga soa isika rehetra ato anatin'ny fandarana l'invité du jour araka ny narahantsika omaly dia maneho fialantsiny amintsika mpanaraka ny fandarana sy mpankafy an'izao fandarana l'invité du jour zao izay eto amin'ny Real TV Madagascar sy ny ekipa ny l'invité du jour noho ny fikorontanana ara-teknika teo amin'ny fandarana zay ny rahantsika atamin'ny filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana andriamato navony Pierre Lenoble izay narahantsika omaly arak'izany zany dia ho averintsika manontolo ho amin'ity alina ity izay fandarana ny rahantsika tamin'ny filohan'ny ACDDET navony Pierre Lenoble izay ho amin'izao alina izao ity mpamarana na dia mbola mamerina trany ny fialantsiny avy amintsika izay tompona andraikitry ny fandarana sy ny Real TV Madagascar noho izay fikorontanana ara-teknika niseho omaly izay ary manasanao ary anaraka ny famerenana manontolo an'izay fandarana ny rahana tamin'andriamato navony Pierre Lenoble filohan'ny ACDDET na ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana izay manasanao ary iaraka aminay hatrany farany tompoka. Merci tukulasy tupavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ity alina ity tonga soa isika rehetra ato anatin'izao fandarana l'invité du jour izao fandarana izay nanasantsika vahiny manokana afahantsika miresaka an'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao indrindra fa ny tontolon'ny demokrasia ny fanjakana tandalana mazava ho azy dia ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana ny filohan'ny ACDDET andriamato navony Pierre Lenoble no vahintsika ho amin'ity alina ity miarabanao tompoko ary manasanao androso anaty efitra aminay. Andriamato navony Pierre Lenoble filohan'ny ACDDET miarabanao ary misotranao tompoko nanakina sain'ny fandarana nkasitrako manokana satria manahirana ny resaka demokrasia eto Madagasikara amin'izao fotoana izao indrindra fa asa no izy tao mpifidianana ve sa no ninona ny fanjakana tandalana ihany koa rarony loatra ka nanasanao ny angavy anao ho avy eto amin'ny fandarantsika ary milaza aminao fa betsaka ny olona miandro ny fandarana androany ary miteraka adihevitra kely moa izy io ao amin'ny tambazotry sirasiro ka zay no everiko fa tena zava-dehibe mihitsy ny fankasitrahana anao makasiraka tompoko nanaiky amin'ny fanasana miarabanao ihany koa. Misotranao Andriamato Gasikara ary miarabanao koa izahay miaraba ny vahoaka malagasy manaraka ty fandarana ty ary dia misotra ny Real TV zay nanasanay am'izao takariva zao iresaka mikasika ny demokrasia ny fanjakana tandalana ary koa miresaka ny ACDDET. Makasiraka indrindra tompoko asaiko ampiavantsika rehetra iaraka aminay hatrany farany ianao izay mihaino ny fandarana amin'ny alalina ny Real 94 FM arabaina manokana arabaitsika manokana satria mandeha amin'ny onjam-peo ihany koa zao fandarantsika zao andriamato filohan'ny ACDDET arabaiko manokana ihany koa isika any atoly ary satria mivantana amin'ny radio télévision na sy teny na ny fandarana na ny fampalalambavao zay narahantsika teo tsy adintsika rehetra zay mijery amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagascar na eto Antananarivo ianao na any amin'ny faritany indrindra tsy adino isika any ampita andranomasina raha miresaka tsika aloha an'andriamato navony Pierre Lenoble tsy zovina maro intsony ngambany indrindra fa teo amin'izay hoe sehatry ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana zay fa tsara ihany alalan'ny olona fa ianao dia historien de formation historien de formation raha ny marimarina kokoa dia akoatran'izay ihany koa dia tena zava-dehibe no ifampiresantsika ny tontolon'ny lalàna misy eto Madagasikara androany satria zay ihany koa no tena miteraka adihevitra raha sitraka ao aloha ety ampiandohana aloha satria mbola maro ihany koa ny olona ny sahiran-tsaina mieritreritra ny ty le hoe ACDDET mihitsiny sy ny rafitra ao anatiny ho an'ny mpanao gazety moa dia mahatsiaro hoe tohatra ny karazana préambule tamin'ny nananganana zao lalam-pandrena Repoblika fahaefatra no lanina tamin'ny 14 zao no nananganana anareo farany marina inona marina
no taona nitsangananareo ovinna nanomboka opérationnel ianareo inona ny asan'izany ACDD zany tomboka misaotra anao amin'ny fantarina Gasikara ny voalohany indrindra dia araka ny voalazana teo any amin'ny loi 2015-001 izay lalàna fototra hipetrahan'ny ACDD amin'ny tandalana azy kanefa alohan'izay dia voasoratra anatin'ny lalam-panorenantsika article 43 zay misy ny ACDD zay dia inona moa ny asan'ny ACDD dia ohatrany hoe balise zany izy sady mijery ato akavia mijery akavahana izy moa ny akavia izy ny akavahana dia ny ACDD zany araka an'izay voalaza zay dia amin'ny préambule ny loi io zany dia anara-maso ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ny privé zay ny tsy manara-dalàna zay no zavatra voalohany anara-maso ny dérive zany dérive administrative que soit au privé na any amin'ny fanjakana izay zany ny fototra ijoroany ACDD ary io zany tsy azon'ny olona ny overin'olona fa hoe manaonao fahatany manaonao tsy tokony ataony ny ACDD mahariny tsy mahafantatra tsy hoe tsy mahafantatra fa minitsy tsy mahafantatra teny zavatra anankiray eto nisy olona ambony eto amin'ny fanjakana tonga tao aminay tao dia nanontany izy ianareo ve mahana conseil d'administration tonga dia kivy za hoe zany ve ny olona mitondra ny eto Madagasikara na organe constitutionnel tsy fantany makaiza ty Madagasikara atsika ty raha zay aza zavatra voalohany fa inona le rafitra anareo nefany ama organe anasay zay ohatry ny ahoana zay ny organe constitutionnel voalaza ny mpanorenatsika dia rafitra anankiray rafim-panjakana anankiray zay anara-maso ny fihetsiky ny mpitondra na avaiza izy na avaiza matetika moa eto amintsika dia tsy tiatsika ny araha-maso tsy tiatsika no asitsika tsikera ho an'ny olona mitondra na ny olona itsika Madagasikara tian'izay tiatsika rehefa mitondra atsika dia mandeha ho azy tsisy ninona manakatsakana kanefa nya matoa napetraka lalam-panorenana matoa napetraka lalàna isan-karazana dia natao ho ajaina ohatrany ahoana le rafitra ao anatiny firy ny mpikambana ohatrany ahoana ny organigramme sy ny zany ny rafitra ny olona ao anatiny dia olona sivy mianada zay olom-boa fidy zay fa tsy olom-boa tendry izy avy ny fidy anareo ohatrany ahoana ny fomba fidianana ny fidiananay dia voafidy grands électeurs tany amin'ny Sénat tany amin'ny Assemblée tany amin'ny haute cour constitutionnelle tany amin'ny société civile tany amin'ny ordre des journalistes ordre des avocats ny cour suprême dia ny anankiray no voatendry ny président fa sisan'izay olom-boa fidy dôly zahay rehetrarehetra reo mazava tsara mihitsy raha ohatra ka miresaka an'izay le ataontsika hoe rafitra atsika zay zao ny tena manahirana amin'izao fotoana zao le matoa navony Père Lenoble raha miresaka ACDD tsika inona ny apport rehefa noentinareo ho an'izao fanjakana zao ho an'izao firenena zao raha maromaro kokoa hatramin'izay nisinareo nitondra inona teto Madagasikara nareo mba tsy ilazana fa rafitra budgetivore ianareo ny eo resaka budgetivore resantsika avetsika miresaka anankiray eo moako matetika resaka ataontsika budgetivore mpinam-bola fotsiny zay indrindra zay zany tsy mampidy-bola izy amireto rafitra mipetraka eto amintsika reto mampidy-bola ny Sénat ny Assemblée mampidy-bola vereo satria mahana mission spéciale reo tsy azo anaovantsika hoe budgetivore izahay koa dia mahana mission spéciale matsy budget ka minam-bola mpanjakana resaka ohatra hoe inona nefa vitanareo BDB ny vitanay ao ary BDB koa mbola tsy vita anisany misongadiny angamba ny iny affaire Ambotro Manjaka zay anamboarana ny fanitarana de nouvelle ville ao filazandreo azy fa zay dia mahita hoe fitarany tanambe izy io dia io nouvelle ville dia hoe ho afindra any bevoainy mponina dia zay moa ny teny tsy mety zany Andriamatofiloha ataovindreo mandeha ny enquête navelona ny enquête dia najanona le izy zavatra anankiray matsikaika anatin'izay tsy fantatra na zavatra fanaovana
fandrika ho an'ny filoha le izy izany bevoa izany ne tsy manodidina ny meriny tsy manavakavaka eto fa zay zavatra misy teo amintsika ny espace géographique ny toerana anankiray dia ahitana foko mazava tsara ao misy azy ny bevoay any tsy anaty Menabe mokony fa anaty Betsiriry maro moko mafangaro ny Betsiriry sy Menabe fa natambatra région anankiray izy am'izao fotoana zao any amin'ny Betsiriry any no ametrahana ireo olona avy ety Merina mba fantatra nareo ve mety conflit mety korotana ateraka izay ihany satria ireo olona reo tsy avy any atsika isaka ny faritra tsirairay dia misy foko voafaritra mipetraka amin'iny avy ao fa rehefa anao andeha kisaka any dikan'izay anao fa miova foko anaraka an'ireny olona reny tsy manavakavaka zany zay ny fahafantarantsika Madagasikara ary efa mitena eto hoe fantatratsika ve foko eto Madagasikara tsika zao mandeha ny ina tsy mandrefa an'iny misy ny foko Tagnalanga any mba eninao matetika ve zany haitsika ve zany misy atao hoe Timilahe any misy ny Mitongoa mba fantatratsika ve zany any amin'iny faritra Andro iny fantatratsika ve misy foko hafa any ny Alikarimbola any tsy fantatratsika zany inona ny zavatra etaetandreo olona reo tsy fantatratsika zany mandeha koa tsika any avaratra zany foko Zafiny fotsy tsy fantatratsika zany atambaratsika hoe de ohatr'izay inona varatra andrefany misy ny be mazava misy ny be misatra tsy fantatratsika daholo zany ny rehefa mitondra Madagasikara anao fantarina iza ny hoentiko manahoana ny reto olona reto inona ny zavatra tadiaviny inona ny tsy azo atao any aminy tsy fantatratsika zany fa itsika dia avy hatrany dia ataontsika mitovy vazaha angamba tsika io tsika dia tsy vazaha mihitsy na makaiza fa tsika dia malagasy iverenako zay le resaka hoe fahafantarana sy mitondra tsany zany fa hijanakilo am'le ACD2D aloha za raha sitraka ao am'izao fotoana zao dia ambara sy misy milaza mihitsy fa lany manday ianareo amin'ny 17 ny volana maritra raha boazo zany raha vakapitso zany raha zay ny ilazako hoe ovina marinareo miforona ohatsy ny ahoana le texte mamaritra ny fisinareo raha misy proof ianao dia hoeto mihitsy fa marina ve fa lany mandanareo androany toko ity proof anankiray ity ny ampliation ny constatation na alany anay ity le izy ty 27 mars 2018 no nanaovany SG tamin'izany ny ampliation mahakasika ny hoe nekeny président nekena zany constaté président hoe io tokoa fa lany olo reto voafidy tao amin'ny sehatra maro misy azy inona ma voafidy tamin'izay izahay dia efa voafidy tamin'ny 2016 saingy tsy nisy constatation na alany anay fa niandry taty amin'ny mois de mars 27 mars tsy fantako nahitandry zareo 20 mars 23 mars zany io izy hitantsika io soratra io voasoratra noara menamena izy io ny ato amin'ny constatation zany no mitondra anazy ve zany sa hoe constatation mbola toetsika ny constatation tsy midika fa hoe manomboka eo ny asanareo satria tsy nisy bureau tsy nisy ninina dia samy nipetraka teny zahay dia niandry ity koa taratasy anankiray inona ndray ity taratasy dia nomeny satria nomeny ministère ny aménagement territoire ny trano ny afahanay miasa io trano io dia angara dia tsy maintsy mbola namboarina rehefa azo ty trano ty dia tonga ndray zareo amin'ny finance nanome an'ity manomboka zao nareo satria fa misy trano dia opérationnel eo no manomboka ny asa fa tsy fantako nahitandreto olona reto mampifangaro raha mampifangaro ny prise de service tia ny prise de service ny taxe nefa ve manazava an'izay hoe manomboka eo amin'ny prise de service no manomboka amin'ny mandat sa manomboka any amin'ny constatation sa manomboka any amina voafidy inona le taxe mamaritra an'le izy le texte mamaritra an'le izy dia zao amin'ny asa-panjakana
rehefa mandray ny asa anao manomboka eo anao mikaonty ny andraisanao vola rehefa mandray ny asa fa rehefa tsy mandray asa kosa anao de tsisy na nome tahaka n'iny anao ka tsy nanao prix de service de any anao zay azadino fa zay olo mbo fidy fa tsy olo mbo tendry tahaka ny reo ohatrany CFM manko olo mbo tendry azony atao miabroger azy zay anaovany azy eo satria olo mbo tendry reny misy mandat fa azony abrogena fa ity kosa de olo mbo fidy fa tsy olo mbo tendry io manome proof an'izany io afrina zany mandanareo ny tena marina 17 septembre 2023 eo zany izy tapitra kanefa zao mahatonga ireo resabe ireo de ity tsy tiatsika malagasy no afahatsika misy olona zay manara-maso ary mikritika ny zavana tsy mety ny fioarapefy ataony olo mitsibitsy zay manana influence na fitondrana teny ve anao fa misy manana finiavana ty andravanareo androantsika am'resaka eo tena misy finiavana mihitsiny ary efa mikonikonina anao ny constatation de décret d'abrogation efa mikonikonina zareo zao fa satria nany antony manelingelina ve manelingelina zahay nanofanekhevitrareo ary misy misokajo ohatrany mpanohy hitranareo ma tsy ao anatin'le zay filazandreo azy zao manko le tsika rehefa tsy mitovy hevitra aminao le olona raha mpitondra anao na ry sambreo ao aza de enao tena manao hevitra mpitondra mpanohitra anao zany de efa ailika iny somena ninininy ndraindray ampitahorina koa aza raha mbola mitabataba anao de zao miandro anao zay zavatra misy iainantsika tsy hoditsika fana za satria nanomboka iny taratasy ny entiny député tao aminay be dehibe ny atsonjay mahazo anay am'ireny asoro any io atao vonzao io mahita zavareto anareo zany ny zavatra misy motion de censure iny koa mbola idiratsika kely avy eo fa nytiako tenenina zany androany masiary tena voahozongozona ve nisezanareo raha tonga de tsoritsika le resaka voahozongozona arakaraka zay anozongozona azy fa tsika am'izao fotoana zao de eo ampelantanan'olona be dehibe ty taratasy ty eo ampelantanany iza ohatra na ny mpamatsy vola que Madagascar zany rehefa manao an'izay contre la démocratie tsy tiany malagasy anao démocratie fa tianao hitsin-dalana trano zay zava-misy zay misy tranga tonga de mialatsiny raha tonga de tsiko fa ny zavatra misy ACDDED ohatrany nandefasana UG nareo farany teo mbola ary tsy fantatro za zao ohatra mahento hoe tapaka koa ny karamanareo manamarina sa madiso an'izany manamarina zany aby tsy fahaizana administration ana dans l'administration tout a commencé dû zay ny volana hitsahanao iny de fandraisanao karama iny de tsy fantatra inona mahatonga ny mpitondra fanjakana manapaka ny karama tsy nina irery ihany hatrampiasa ao zay zavatra misy satria voarebirebiny le 20 iaraka ny taratasy nasehoko anareo ty le 27 ty ampliation fina zany mampatonga le olona mitenen'le 20 satria manelingelina zahay milaza ny zavatra misy milaza zavatra marina mampanara-dalàna ny olona tsy tiany olona manko manara-dalàna eo eny zao misy anankiray zao mpitsara nanao accident amin'ny lalam-baovao makany vato iny de nilaza izy manao bilan ny 23 mars fa ho tapitra ny asany ACDDED de za miteny aminazy hoe mbola jenjiny izy satria avy nanao accident tary rangahy io nandona kapiteny mbola manindry tsy fantatrao za nanao kapiteny le olona nidominy io tsy fantatrao ka za ka zao de hoe za hoe ohatran'izany anga fotoananty Madagasikara ty rehefa nandona olona anao nao diso de tokony miaiky ny fahadisoanao inona ny fanazavana hoitanareo makasika an'le IGE zany misy fandokotonana nga tao famotsim-bola maro samihafa sa inona no ny tsy fahafantarana ny tena betsaka atao zao ny zava-misy manko izahay zany manana atao hoe budget dotation globale voasoratra taratasy io dikan'izay zany rehefa mahazo vola zay de tonga de alainao amin'ny trésor dao le vola de apetraka anay ao amin'ny bureau-nao de izy fa mividy de mividy manao ohatran'izay zay zany fieritretany azy tsy zay nefa ny zava-misy fa mandalo cadence trimestrielle araka ny circulaire mandeha ohatra ndretrarehetra zahay zay ny anankiray fa roa manarakaraka zay amin'ny lalàna mifehy ny ACDDED article 6 ny io loi io de ny ACDD de mana immunité tsy azo enjehina na atao amponja
amin'ny hevitra zay avokany. Tsy hitandry zareo texte voafaritry ny lalàna io zany de note lettre zay no toka hoe tsy mafanta-dalàna le olona lettre kely no ahafahana midéroger an'izay loi zay. Ny lalàna dia misy ny atao hoe hiérarchie des normes. Ny hiérarchie des normes zany hoe ny note tsy mahafoana ny arrêté, ny arrêté tsy mahafoana ny décret, ny décret tsy mahafoana loi, loi tsy mahafoana loi organique ainsi de suite, tsy mahafoana constitution base indrindra. Tsy foanareo fa zay tsy hay ny akamaroany mpitondra, ny akamaroany oa ary de manosy manome manolo vatomafana ho an'ny flou sy ny PM satria ry zareo no kirakira technicienne ao tsy izy rehetrarehetra fa ny ampahany technicienne zay manana influence zay manoro voana ny flou. Ndao ataontsika an'izao fa manelingelina atsika io satria zahay nanatitra les doléances ny député any amin'ny ACC asanay io ary mitondra makany amin'ny empêchement na président mihitsy tsy zay le izy le tsy zay le izy raha le vokatra tsy zay le izy zao ny zavatra napetraka anay tao marina ve amin'ny ACC fa tsy manara ary satria fitaraina reto député reto de zay zany manontany marina ve fa tsy nanara-dalàna ny bureau permanent ny assemblée sy ny filohan'ny assemblée ary ny filohan'ny république. Zay zany no fanontaniana nataonay. Raha tsy manara-dalàna izy raha manara-dalàna moa izy de manara-dalàna zay. Fa raha tsy manara-dalàna izy ireto ny lalàna mifanaraka amin'izay. Zay no nataonay. Fa tsy nandeha nanontany hoe empêcher président. Io manko mahajao antsika eto Madagasikara. Fa voavaly ve nefa le fanontanianareo? Satria le fanontaniana zao raha meno zany de ohatrany hoe enina tsy fotsiny valy. Zay voavaly. Tsy anjaranay intsony rehefa mamaly izy tsy mamaly satria anjaranay de manaritra an'iny ihany. De azy anaovany azy any amin'izay. Eto antsika de misy mpandika vilana foana teto Madagasikara na tamin'andro fahampanjaka azy tamin'ny 1835 tonga ny LMS teto niasa teto amintsika LMS de avy le mpandika vilana le société associé hoy ny fanjakanao ny mpanjaka vavy tesitra na navalina ny anentsika ny vazana antsika ny fitaoam-pivavahana rehetrarehetra zay zavatra misy korotana teo ny fiarahamonina antsika tonga koa tamin'ny 72 tamin'ny 72 dia feon'ny basy manao ny rafale de nilazainy tsirana tamin'izay hoe tsak 100 maty anareo na avy le mpandika vilana ataony tsakitsako ny mpianatra amin'ny université zay janaka atsika roatra ny olona tamin'izay tonga tamin'ny 2002 91 moa hitatsika iny nisy korotana tamin'ny 2002 andeha hoany iavolohan'ny président Ravalma sy zay niaraka taminy tao andeha inégocier tamin'ny amiral de ny mpandika teny satria raha tsiraka tamin'izany no filoham-pirenena de anteny izy hoe re olona reo no manao chien en lit ary ao Analakely de iny dikan'izany dikan'izany de chien en lit alika matoritory any tehitra le olona hitanareo zavatra ohatran'izany zany ny zavatra misy eto amintsika eto ary ny mpandika vilana mbola io ihany io mpandrotsirotsy amin'izay ho tehitra ny flou de aka zay mesure zay zay ny antony fa arakaraka an'le olona nametraka an'izay zavatra zay. Ny fanontaniana manikitika matsiaro zany nareo fa hoe manelingela am'izao fotoana zao ianareo mpanohitra sy ny maso samihafa tonga de hitsina le fanontaniana ary mba maniry koa zany mahazo valiny mahitsy ihany koa tsy mazaka ara-maso ve zao fanjakana tarihan'ny filoha Andry Rajoelina izao tompoko tsy mazaka ny ara-maso izy nevero fa izy no eo izy rery no eo tsy président rery manao an'izany fa indrindra fa reto mpiara-miasa aminy reto de izy mandrotsoro amin'ny président ao atsika ony de zao atsika ony de zao ataovan'izao lasa le mpanolotsaina indray no mandrotsorotsy amin'ny président ao mampiesina anazy ao de lasa tafanao zavatra tsy mazaka zay zavatra zay le ny fanakevitra reo rehefa tsy mitongilana makany amin'ny atao hoe fanoherana maro samihafa natalisy fa asanareo ve ny ataonareo ny asanay nataonay raha ohatra ka mandeha any amin'ny fanoherana zay tsy ohatra zao mihitsy ny angamba ny zavatra natao fa ny mpanohitra dia miresaka ty aminay ny zava-dozany de zao ireto mpitondra reto ministre sy ny namany zay natonga frustration le député
tsy azo ny téléphone député na mandeha any amin'ny bureau nazy le député aseny miandro ao ela be ao de zay matezitra ny zareo nanao an'iny motion de censure iny satria efa tsy mamaly ny aspiration ndreo izahay koa zany rehefa miantso andreo reo nga mandray téléphone anay ohatrany tsisy dika mihitsy zay zany eo fa rehefa zay am'izay miteny ianareo de nanao an'izao hoe eo zareo voataitra ka izy koa indraindray raha ohatra ka miresaka exécutif zao anao sao de hoe misy confusion koa sara le izy amin'ny exécutif be de be ihany koa nyrafitra tohanareo miresaka zany amin'ny hoe raha tsoroko zany tsy la voix de 100 mètres ve zany ny ACDDED non zay tsy manaraka tsisy olo mibaiko anay na ny mpanohitra na ny mpitondra tsy mandray baiko am'zany tsy mety amin'ny asanay zany satria izay dia natao ampivoany miteny zay tsy mety ary zay mahatonga zay manao ny asanay ampahamarinana tsy manao asanay mikivalavala zay mba tsy azahoanay kritika ka sao de zay nareo tsy la voix de 100 mètres zay mihitsy no atonga nareo tsy lazana hoe ongotana zany de anticipena nga ohatra zay nga zany atao mitondra de ataonao mitovy hevitra daholo raha ohatra zany ohatra mpivady mifankaty be na ko mikotrika aza lany satria iteny le rangah ndao raha matoa za zany teny anako de raha matoa miteny ao misy ako mikotrika ndao ro antsika lany iny de ina zavatra anjary eo na ny fiarina tsy anjary satria mitovy loatra ny eritreritra matoa tsika sarana Andriamanitra ny lohantsika tsirairay dikan'izay samana ny lohany olona tena mahitsy be repito zao alarobia manoloana zany fanoikevitra hitanao zany sady efa akaikaiky koa le 23 tsy matahotra ve nareo raha ohatra ka abrogé rapitso raha afaka pitso manoloana zany fanoikevitra zany tsy manana fahefana zany ny filan-kevitra ministra izany moa dia hitantsika eo ny toiny fa za de miteny hoe tsy tsara mampitombo fahavalo tsy tsara zany indrindra fa ankatoka amin'ny fifidiahana zao zay zany natolotra nay andry zareo reo tsy tsara mampitombo fahavalo satria ny olona asoronao amin'ny mandatsy tokony ataperany de ho zava-doza izay no nataon'ny rangahy anankiray zay nanontany anay izy ovina marina moa tapitra mandanareo olona ambony amin'ny fanjakana zany zay niteny amin'ny 2023 septembre de novianao reo ny tena niasa 17 septembre 2018 de manisa eo izy nanisany 2018 2019 2020 2021 2022 efa tokony tapitra nareo tamin'ny 2022 zany ve ny olona hitondra na mathématique zay farany tsotra indrindra tsy fantatra mampalahelo zany ve manome torohevitra ny filoha manome torohevitra amin'ny PM manahoana ny zavatra ataontsika amin'izany ka tsy andeha ila zany ary zareo mivoy an'io zavatra mivoy an'io le 23 le 20 tsy fantako tsony novina koa raha ohatra tsika zao miresaka ny lalalam-panondrinana na miresaka préambule zany zao fanjakany zao ihany no nampandany an'ity lalalam-panondrinana ity tamin'ny 10 zany hoe teteza mita mitika ve zany fa karazany voan'ny nataony ihany zany ny révolution volomboasary sy ny ekipa zay miverina mitondra am'izao fotoana zao manoloana nyity le resaka CDDED ty io moa koa raha fa ny constitution antsika taillé asa taille de ratsy be ny lalàna dia malalaka général foana ny lalàna fa tsy visé io olona anankiray tsy amely velo olona anankiray fa natao afahana mitondra tahaka zay natao Zafelbert professeur paix son âme nanao ny ty le fitondrantsika asina parlementaire aty nanao an'iny ny président ndao tsika nanao régime parlementaire nanao tsika régime parlementaire rehefa natao régime parlementaire dia afaka manao motion de censure n'empêchement izy ihany vony empêchement tsisy olona voany zany ary motion de censure hitantsika eto dia processus démocratique ao amin'ny toerana anankiray inona tonga korotana marobe teto rehefa ohatra ka président zany tsy tia hampandany an'iny izy maronisa ao de omeny baiko fotsiny reo olona reo aza leninareo fa tsy tapahana antenatena ohatrany nisy olona nanosika azy am'izay ary zay na tonga le zavatra ny korotana aveo satria lasa nandeha any amin'ny lalana hafa le mpanolo-tsaina no manao an'io
mpanolo-tsaina manao an'io ataova zao président fa tsy mety io zay ny zavatra misy de izy io hitatsika am'izao fotoana zao maresaka atsika am'izao fotoana zao marina fa tsy manana zo i-commenté ny aviany asisitsika fa iverinako kely le izy ianareo no nisafidiny solomavim-bahoaka raha tsorona aza indrome taona mihitsiny nandefa taratasy tany aminareo nandefa aloha nareo asise voalohany dia sur le forme dia fa taraiky ianareo isan'iny faharoa iny voaka ny avia afa-po venareo aloha tamin'ny valiteny io ve le valiteny nandrasanareo izahay tsisy valiteny andrasanay satria tsy anay oa io apodiko foana any député io ny angaviana zahay itondra azy ty oetory le zay fantany zay tokony any amin'ny député afa-po ve zareo sa tsy afa-po tsy anay io fa zay nampitondra anazy ary tsisy sasa moa ny teny nisy nanome baiko anareo zay tsy ohatran'izany ny fomba fiasanay tsy mandray baiko avy amin'izy na avy amin'izy zahay fa izahay ihany manao ny asanay rehefa hitanay rehefa mivory zay hoe tia dia mendrika mandery itia mendrika mandery tsy mitazona dossier zahay tsy azonay atao tsy maintsy mamaly zahay rehefa misy doléance tonga aminay na avy amin'izy na avy amin'izy misy resaka nandeha tamin'ireo fa hoe tsy manana droit isaisir ny ACC io rafitra ACDDED io na fanazavana misy zavatra roa ny ao tsy mahana droit antany avis fa tsy hoe tsy mahana droit hanao demande de contrôle de constitutionnalité io zahay io ary zahay dia afaka misaisir ACC afaka misaisir CSM zay zavatra privilège nomena ny ACDD somary azavao kely azavao tsara mihitsy le hoe anakiroa teo isaisir avis azavao tsara ny avis zany manontany ny hevitra zay hoe ianareo ve dia manana afaka mangataka ny hevitra ny ACC mikasika zavatra anankiray manome avis izy avy eo amin'ny anankiray indray manontany afaka manontany tsy manontany avis zay fa manontany zahay nanara-dalàna sa tsy nara-dalàna io fihetsika nataon'olo araka an'ity article 18 zay misy aty aminay ty izy tamin'ireo no nataonareo ny anankiray ty nataonay farany ny anankiray voalohany moa zany nataonay voalohany fa itsy zay irrecevable ok veloany tsy afa-po le député niverin'Andriamandery zareo ity ny tena izy bon d'accord ndao ary nalefanay iny zay ny asa nataonay tao fa tsy misy anay na kely ary fampedina nataondry zareo mahay mampiady le olo président anao mihitsy ne no tindry zareo ampeseny tsisy an'izany anaty dossiernay zay ny zava-misy zay ka le raha le article tena le lalàna resantsika tsy mamenatra samo zavatra natao raha le article nampiasainareo tao anatin'lay famontaniana zany hoe nanara-dalàna ve sa tsy nanara-dalàna raha ohatra ka eny ny valiny hoe nanara-dalàna tapitra ny dômy raha ohatra ka hoe tsy nanara-dalàna ny conséquenceny so de tonga any am'izay le malala président zay anjarandry zareo manao an'izay fa nareo ve tsy nampiseho an'izay le conséquence zay tao anatin'ny dossier nareo misy napetry tsy dossier nay fa dossier ny député de nalefanay miaraka any iny de eo ny confusion eo ary matetika eo io confusion io mahatonga zavatra mikorotana be debe to amitsika manao lecture rapide vakiteny malakilaky tsy nalalininy mazava tsara mihitsy amaranantsika an'izay manahoana raha ny fahitanareo ACDDED satria zay na novako anazy amin'ny teny gasy teo miaro ny démocratie sy ny fanjakana tan-dalàna ndotsika resaka fanjakana tan-dalàna mahita ve ny ACDDED androany fa fanjakana tan-dalàna aloha tsika androany io zao ohatra anankiray zao ny ACC anahoana ny fahitanao crédibilité ny légitimité ny neutralité any de ho alefako tsikelikely any reo rafitra hafa ny anankiray zay tsy afaka hiteny tsy afaka hitsara ny ACC zay avy aloha vahoaka hitsara azy satria ACC institution anankiray ihany nanara-dalàna sa tsy nanara-dalàna fa ny tsy fanaran-dalàna hita amin'ny baribary de mbola misy maire roapolo tsy voafidy efa taona zay nameny conseil d'état roapolo amby zato andro
ahafahana manomana fifidianana tsy natao hififidianana ao jusqu'à ty androany tsy manaran-dalàna faharoa apetraka ny fifidianana ny région satria nametraka ny ACC teo aloha azo atao manao gouverneur fa atao malaky ny fifidianana le malaky io tsy fantatra atao amin'ity androany ho tahak'izay koa ny faritany ny faritany voasoratra anaty constitution fa tsy nampiarina tsy fanaran-dalàna zay ny zavatra anankiray manahirana dia ny député de misy vice-président en faritany alefa faritany lazaintsika tsisy akoriny tsy budget tivoro ve zany roatra ka resaka budget tivoro atsika satria tsy ao mihitsy le izy fa raha ampiarina indray le raha-panorenana nge dia misy ihany izy raha tanterana le hoe mividiny misy hoe lehibe apartany sy filankevy partany ka izay le ao anaty lalam-panorenana anaty lalam-panorenana zavatra resahako zany fa tsy miantona eo ny faritany midika zany fa voadika ve ny lalam-panorenana eto zay le maka le hoe fanjakana tan-dalàna oui tsy voaja iny aloha tapitra ihany mandaa tsisy zany faritany zany tsisy zany région zany tsisy zany maire voafidy roapolo nisany dia nomeny conseil d'état tamin'izany tamin'ny zareo mpikarakara fifidianana roapolo am'jato andro nareo dia atao fifidianana tsy vita zany hatram'izao tsisy zany hatram'izao ho avy ihany fifidianana maire dia mitanisa am'izay tsika zao ny fifidianana maire sy fifidianana député ihany voaresaka fa fifidianana région fifidianana faritany tsy voaresaka mihitsiny inona ny antony tsy fantako ny antony aloha fa zareo ihany mahafantatra an'izay inona avy ireo endrika ataontsika hoe fanitsakitsahana na fandikana ny lalam-panorenana tsikaritry ny HCDDED androany ao anatin'izao régime zao satria zay le asanareo zay toko dia mbola misy talohan'izay ny état d'urgence sanitaire aizareo aiza anatin'ny lalam-panorenana misy an'io lalàna tamin'ny 2011 lalàna tamin'ny 91 io raisiny io lalàna efa tsy izy tsony satria ao anatin'ny lalàna io dia misy milaza ny hoe CSR conseil supérieur de la révolution hoe ny zany anatin'ny lalàna napetraka ny filoratsiraka tamin'ny otakotaka tamin'ny 91 dia iny ihany sy tomony tsy manara-dalàna iny zay efa nanoratra mikasika zay ne manoratra fa zay moa tsy miresaka amin'ny olona amin'ny public amin'izay fa manoratra zay manoratra makaisa manoratra any amin'ny présidence manoratra any amin'ny primature manoratra any amin'ny CENI tamin'izany fotoana zany mikasika ny fifidianana io fifidianana maire izy tsy misy roapolo nisan'ny maire tsy misy maire ny commune tsy misy conseil municipal tsy fantako zay nataondreo any nataondreo PDS na nataondreo iny nanoratra zay aizany faritany mbola tsy misy hatran'ity androany tsy misy zay ny zavatra hitatsika miariary hita amintsika ny conseil économique ny any anaty constitution tsy misy ny resaka le mpanaramaso ny mpitsara misy koa zany ao anatin'ny constitution fa tsy misy koa zany dia tsy ampiaritsika dolo zany rehetra zany rehefa tsy mampiaritra dika zay ne mandingana lalàna ny zavatra anankiray ihany koa raha ohatra ka zany hoe mijanona eo amin'ny manoratra nareo dia hatreo fotsiny satria misy milaza mantsy am'izao hoe lasa mahazo fahefana nareo mitady hazo fahefana sy salan'izay mantsy antony mahatonga an'le tady hazo fahefana ahoana zany moa zany tsy azoko tsony zavatra tian'le olona resahana be dia be olona miresaka aminay fa zay tsy hoe tady hazo fahefana be dia be olona miresaka aminay mikasika an'izay zavatra zay dia anjaranay mitatitra eo anatrea ny tokony io andehanan'izay mazava tsara misy ono ary raha ohatra ka miresaka an'izay ataontsika hoe fanjakana tan-dalàna zay mbola averiky ihany tsika androany ve mahatsapy nareo tan-dalàna sa tsy tan-dalàna Madagasikara io zao fanjakana androany tan-dalàna hoe hitatsika zao miariary io mitatsika miariary rapitso zareo te hanao abrogation ACDDED manara-dalàna ve zany tianao ny fanapirana mandat sur quel base ninona andaovandreo zareo an'le izy
tsy hitako mihitsy le base 23 27 tsy hitako le izy ka zay naovako amin'ny président jereo ihany ny texte mahakasika atsika so de tafandeha amin'ny lalana tsizy indray ny tsika amin'izao fotoana zao efa marobe kritika mahazo de mbola misy kritika ambonin'izao koa azadino fa zao tontolo zao de mijery atsika amin'ny satria ho avy fividiahana de tsy tianareo zany a ahita ny ACDD zay hanara-maso ny fifidiahana na hanao ny fanetana mikasika ny fifidiahana de izy en contre ny démocratie eto Madagasikara izy matahotra démocratie eto Madagasikara mahatonga hoe foano aingana ny ireto mandaha ny ACDD tapero aingana ouais écourtena ozy izy mivazaha manahoana ny fahitanareo ACDD ny ataontsika hoe fisara-pahefana sy ny fanajanana zany na ny séparation de pouvoir eto Madagasikara eto indrindra ny amin'ny exécutif sy ny parlement toka efa mibesaka miresaka amin'ny parlement. Vous êtes des parlementaires mais non pas parlementeurs. Ianareo député zay mpanaramaso anareo manaramaso asan'ny gouvernement nanao an'iny moa zareo de nanaramaso tokoa zareo teo farany teo kanefa ny vozera bomba nahazo menasy ary sasany zany very fanany laza hoe tsy soniako tamin'ny l'émotion de censure aizy moa afata izy moa nanerenazy nanao soniany teo izy ihany de tsy soniako zava-doza raha ohatran'izany ataontsika mitondra Madagasikara atsika tsy sahirana miresaka atsika amin'ny Océan Indien. Océan Indien misy an'ny Mauritiana misy an'ny Seychelles inareo ve naheno ny Mauritiana na Seychellois na mpigatra mpanao politika ny tsika monko larotsika resaka économique ely ao zavatra efa niadivantsika depuis io ndray tadiverina izy larona an'izay de samborina ihany de gadrana samborina ihany de gadrana izay ndray zavatra misy amin'izao fotoana zao tserasaratra miverina kely raha sanatrika foana ny ACDD écourtena mandany ACD raha vao azy koa ny haute cour de justice satria tsy fitsangana amin'ny ACDD tsy nitsangana amin'ny haute cour de justice zay tsangana mpijaly ny président teo aloha zany dolo conséquence apetraka an'ity le olona tsy manao tsy mamaky ty texte na fananina mamaky à côté zay ny fananina natao raha vao foananao ny ACDD tsy misy ao de foana koa miantona koa zany ny ACG tsy afaka hiasa ndray ny ACG zany hoe de tsy tsapatsika zay zavatra zay conséquence quelques mois ve tsy andry mois de septembre fa tsy ela tsy ela zany tapitra zany de vi samy miala atsika zay mandanay tsy renouvelable ndre mandeha ihany de samy miala tsy miverina intsony olona hafa koa avy eo zany ve tsy andry zany sanatrika andehanao propagande zay hoe mbola ilatsaka ndray tsy am'zany zay raha ohatra ka resaka niny raharaha ny motion de censure iny nefa azo iverina fa nisy fandikan-dalàna ve tao anatin'iny raha ny fahitanareo anazy izay moa tsy miaraka amin'ny député ao fa hitako amin'le izy frustration nahazo an'ireo député ireo iny moa hitantsika député Sofia iny tena namatrapatraka mihitsy izy no ny alahelony raha nisy toerana région no ny fidy ny filoha io de région Sofia anisany voalohany kanefany iny zavatra miseho any zay mahatonga le olona frustré le olona mba niangavo kely ny général niangavo mba ame toerana président de inona nataon'le olona ni enregistré le conversation le général de naparitany fitondrana inony zany azo samborona ny iny olona iny satria zany fifandraisana ny olona mitokana zany privé zany dia tsy azonao enregistré na diffusénao amin'ny radio na alefanao aizatraiza matoa le olona tsy voasambotra hatramin'ity androany de misy mpiaro azy eo mety ao anatiny ihany koa ve mety ao anatiny koa nampikorotana ny gendarmerie ray manontolo ary nampalahelo de natsoko misy natsoko zareo de za miteny ianareo ny gendarme corps des élites amaninonareo de manao resaka ambany be ohatran'izao zany zavatra misy eto amintsika daholo inona moa ny tombontsoa
mienregistrenao conversation jereo tsara ny olona rehetrarehetra raha am'telefona zao a de any amin'ny WhatsApp any amin'ny fa tsisy mi'telefona mivantana tsony amin'ny telefona satria misy pieno ny telefona zany navoany président des États-Unis Nixon tamin'ny 1973 satria izy nieno nitsikilo ny fandraisan'olona taty ivelany de nampiantony nirodana le fahefany misy lalàna io manamona ny fampiarana zay lalàna zay nareo ACDTED satria anisan'ny tena hitarainan'ny olona am'izao de hoe misy ny atao hoe mizana trindrinila misy de ataoko hoe antoko mpanao politika sy pomba ny fitondrana ataontsika hoe midina andalambe zao tamin'ny herinandro teo te tsy atsimo rano sy ny salam'izany a de tena hoe malalaka de io moa voaresaka ny libre circulation sy ny maro samihafa de farany herinandro teo ihany koa to ohatrany mikasa morolona tany Itosy tany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanina de ohatrany hoe voasakana de zany trango zany miverina foana tao anatin'izay rehetrarehetra zay de misy milaza am'izay zany anatina analizy hoe tena misy ambony lalàna de misy ambany lalàna de rehefa ianona de mety rehefa anona tsy manahoana ny ACDTED tsy miteny an'izany tsy miresaka an'izany tsy mireazira am'izany ka zany hoe misy anatsindrinila marina ve ny fampiarana ny lalàna eto toko tsy zay ngamba ny ACDTED ny anisan'ny teny voalohany indrindra ny teny ananay dia tsy fahafahany malagasy ohatra ny filoha teo aloha ny vezivezy isaka mandeha izy dia misy manakany amin'ny lalana any de seziranay moa izy tonga tao aminay tao izy zay ny lazaindry zareo fa mpanohitra zay malagasy io mizaka ny zopirenena malagasy feno dia anjaranay nanoratra tany amin'ny zay tokony andianany fa ny malagasy ohatra ka misy raha maningitra azy any amin'ny fitsarana de atao fitsarana azy dia aza vela mandehandeha izy fa tsy ny olona mandeha ny gasy rehetrarehetra malagasy tsirairay afaka mandeha amin'ity Madagasikara antsika ty chaque citoyen libre de circuler dans le territoire malagasy tsy zay zava-misy fa nisy an'iny nanao an'iny zay nivaly izy tatorina rehefa misy otrandreny de miresaka zay am'izao fotoana zao dia ohatra mahasadaikatra ihany mahasadaikatra le izy satria tsy fantako iza ny manao an'io avaiza manome baiko an'io iza mampanao an'io fa ataoko fa tsy mahatsara atsika le izy raha ohatra ka misy mizana tsindrinila zany fa sampanareo ve misy le izy satsy misy le izy misy le izy tsy tokony ataotsika io tokony ajanona io rehefa manao de samy manao daholo rehefa tsy manao de oka samy tsy hanao daholo fa izay zavatra zay no mampiady atsika ary zay no mahatonga atsika lasa leka akatoka fifidianana de misy mahery vaika koa satria rehefa any amin'ny akatoka fifidianana eo tsy misy autorisation tsony préalable ohatra nataotsika io amorolo fa manao fanambarana zay amorolo ary eo am'izay misy débordement aveo ny fifidianana de miteraka sekosy na firenena azy na firenena azy hitatsika zavatra seho tany États-Unis tsy lany le président teo aloha Trump lasa le olona niazakazaka daholo le mpanohana anazy ny Pentagone raha teto amitsika iny manao na ny afarany tany Brésil koa voanisy atsika koa teo rehefa lany lolatsy nanaiky l'adversaire de lasa koa tsy nety zavaroatra n'zany zany mila ialantsika zay ampitovizy tantana ny zavatra atao eto mba tsy lasa eo mahatonga ny esprit revansard am'izay aveo valy faty tsy tokony misy valy faty eto amitsika satria tsika nety Madagasikara ampedivin'olo atsika de lasa mitsoaka am'izay le sasany afaka mitsoaka fa ny gasy rehetrarehetra de ny akamaroany tsy afaka mitsoaka ary ny olona victime am'izany de isika ihany ny victime ao anatin'izay zavatra miseho zany tsy misy olona hafa mihitsiny fa tsika malagasy ihany andriamato filohan'ny ACDTED misy fiteny jatofo ifonako re raha teneniko eto malaza am'izao hoe manajoboka na hoe manajabaka misy manajoboka na manajabaka ve le filoham-pirenena zany tena hita misy le izy satria zany mamaha olombelona ny olombelona tsy ary hohainy dolo rehetrarehetra de ny zavatra le hainy sasany hainy de taritiny am'le mivilana de mijabaka président am'izay fotoana zay
tafiditra anatin'ny lalana tsy tokony ombany rehefa tafiditra izy tonga le am'le tsy afahany verina de voatery manaraka foana de ratsy be ho antsika zay ratsy ho an'ny firenentsika zay satria ny filoha mihitsiny no nampidindro anatin'ny zavatra tsy tokony atao tatitiko misy fanandresaka ho an'ny mpanao gazeta nataonareo zay nataonao to fanekevitra tito am'fandarana angamba ny resaka TGV zay asa raha mba taditinao ka zay ny viny fantaniko resaka olomboatendry sy olombofidy eto Madagasikara ny fanajana an'izay le rafitra zay mihitsy ao anatin'izao régime zao ary io zao nareo fa tafiditra ao anatin'ny resaka olombofidy sy olomboatendry ihany koa satria olombofidy ka manao an'izay na ny ordre protocolaire ary mitaraina hatramin'ireo be ny tanàna any ambanivohitra any rehefa misy fitsidihana nataona filoham-pirenena sy sahala amin'izany amin'ny fandraisam-pirenena maro samihafa ny solombavam-bahoaka de eo amin'le resaka gouverneur sy ny député zao tena lasa memafy io resaka olombofidy sy olomboatendry io ahoana fipetraka izy io ho an'ny eto Madagasikara eto fa sendra fa tsy tadidro kely fotsy mantsy ny resaka TGV ny resahako indry mandeha satria ny député tam'izay mialatsiny manona anarana i député Nikongo no tratran'izay TGV zay directeur de cabinet no niteny an'izay tsy anjara no teny TGV any député tsy anjara nizaniza mihitsiny satria ny député de ny vahoaka ny sefiny io ny patron satria mifidy azy fa le olona olomboatendry matetika mampifangaro resaka manko atsika io ny olomboatendry maha olomboatendry azy zay misy mpanome baiko azy ihany fa ny olombofidy tsisy mpanome baiko azy ary eo mbola mifangaro voraka ihany ho any zavatra lazaiko hiérarchie ny protocole eo de mifangaro voraka le izy izan'io ato izan'ny ato izany etsy ny maire zao izy tiako manko zany misy zavatra manahirana kely ino manahirana kely de hoe ministre coach zao aiza anatin'ny lalàna moa misy an'io coach io de sahirana ry zareo sur place any rehefa tonga mandeha any tsy tokony misy an'izany mihitsy satria matonga fitendrenao le olona any dikan'izay atokisanao le olona hanao ny asanao fa tsy asianao mpanelanelana koa io de hiteraka conflit de compétence avy eo de mikorotana zay zao antsika zao atsy mandidy miady ny député sy ny gouverneur zavatra mampalahelo zany ny député ny mpanao lalàna fa tsy mpanao lalana ny gouverneur ny mpanao lalana ny manao ny fandaminana any amin'ny faritra misy azy de eo ny matetika misy conflit rehefa misy cérémonie atao de miteny le olona hoe andraso aloha tonga député voazitsika atao io satria baiko ny député zany député ne tsy exécutif mifangaro ny resaka eto mifangaro betsaka mihitsiny tsy zao ihany misy an'io efa raiky tapisaka ao amin'ny fitondrantsika eto Madagasikara zao député zany hafa mihitsiny ny maire hafa ndraikiny zany inona moa ndraikitry ny maire izy ny lehibe ao amin'ny faritra misy azy amin'ny commune misy azy de tonga député tsy azonao atao io monsieur le maire tsy afaka manao an'izany député fa anjaran'ny maire zany manao an'izao anamboatra lalana tsy azonao atao lalana io hozy député avy eo fa za mahay ny fotoana anaovany azy novina moa ny député hanamboatra lalana zany ny zavatra misy eto amintsika dolo zany ary ny tena mampalahelo dia frustration de lasa mialatsiny aminao monsieur le président Ravalman raha miteny an'ity mapy izy anao dika mapy monko nandikan'olona azy menace arrestation prison zay nandikan'olona azy de efa misy koa izy io raha vao tsy manaiky le olona am'le tsy fanaran-dalàna ka miteny le ty ambany abrogeko anao miala anao zany ny zavatra iainantsika eto ka tsy misy tsony ny fiarahana miasa milamina fa menace ny mandeha io zao menace mahazo anay io fa raha ohatra ka zay ny olomboatendry efa ela be zay ny tsy teo satria zatran'izany zareo manindrisindry stomy io zany zavatra nandeo voalohany stomy io zavatra nalefa naroany amin'ny ACC io nga io ninay ny député teneny député nalazy
iza no mitenenareo zay izy moa fa tsy zareo milaza azy tsy président fa le manodididina ty masa manao nanarana ve na CDD androany na andraikitra faravaratsy aleo aloha tsy tenena anarany manona voay mampasika azy ka aleo fantany le izy matahotra voay zany ny CDD zay tsy matahotra voay samy voay tsy mifampihinana fa mifanaja ouais ny resaka ataontsika hoe miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana mantsy ny antom-pisinareo atevitra be ty le filohana république miaro ny ataontsika hoe na hoe garant de l'unité nationale manao lokona antoko manao tanana na fihetsika na antoko symbole na antoko mampivory antoko indrindra fa olom-boafidy amin'ny anaran'ny antoko manao anjantoka zay ny le antoniny ACC de irrecevable le izy zay tsy anao commentaire an'iny irrecevable le izy de dikan'izay zany inona koa moa laza ambonin'izay fa ny président de république de président ny vahoaka malagasy rehetrarehetra na ny mpanohitra io na iza io na izy zay izy président rehetrarehetra izy de tokony mipetraka maha président rehetrarehetra azy izy tsisy avozonareo atao akoatrany manontany ny ACC zany zany hoe atreo zany ny fahefana ny fahefana tsy afaka mandeha lavitra akoatran'izay manontany zay ka de iny moa valitenina ataony iny hoe tsy recevable zany de manginitsika manahoana ny mety ho fifandraisanareo amin'ny ireo PTF ny bailleur sy ny maro samihafa ndray manoloana zay le hoe fanajana ny démocratie sy ny fanjakana tandalan'izay raha hitanao angamba ny gazety la grandine tamin'ny 4 décembre iny tany amin'ny 26 décembre de zao lazainy tamin'izay le seul institution crédible la CDD zay ny lazainy tamin'izay de manoritra koa PTF hoe anareo de manao ny asanareo zay ny lazaiko hoe raha asanatrika président hijoboka amin'ny zavatra ty lazaiko hoe mijoboka mihitsy noa hoe hiazakazaka hanao ny abrogation de asakasaka atsika fa de misy conséquence lourde ho atsika tsy mampatahotra fa milaza zavatra marina satria tsy manaiky démocratie tsony ny eto amintsika de écourter ny mandat mitady argument à gauche à droite ry zareo entina anapahana an'izay satria argument tsy mitombona samihafa ny atao hoe notification sy ny prise de service io de tsy hain'reto olona reto mampitambatra an'izany so de afaka resanao kely ary zay le ataontsika hoe hiérarchie de norme ny resaka lalàna le resaka arrêté décret sy ny maro samihafa io ary ifandresako kely moa izy teo dia tsika zany mpiasa-panjakana ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra dia tokony mahafantatra zany norme hiérarchie de norme zany ny problème anko de zao be de be loatra ny olona avy any amin'ny privé niditra ao anatin'ny administration zay tsy nanao concours tonga de niditra izy ao rehefa tafiditra ao izy tsy fantany tsoa satria zatra any amin'ny privé ny any amin'ny privé ny note ny directeur na note ny PDG de mahafoana ny rehetrarehetra ny aty tsy zany ny administration tsy ohatra zany fa misy zavatra arahana tsy maintsy ajainao iny raha zany ve ministre teo aloha ministre en justice ilaza hoe mpiasa-panjakana de tahaka ny mpiasa-trano tsy mahamenatra ve zany ianao je hitsikitsika ivavahana ndray mipoka zanak'akoho zany zavatra misy teto amintsika zany tsy manara de inona nataony lettre nalefa any amin'ny ministre ny finance nanapahana ny karamany greffier tsy mety zany mbola apodiny indray mandeha tsy mety zany satria ny mpiasa-panjakana de misy hiérarchie afahanao manasazy azy me demande d'explication izy alefa scodis izy any am'izay anao vao manapaka ny karamany fa tsy aty lettre tsy mandalo tsisy demande d'explication tsisy scodis tapaka ny karama manahoana no avy ny mpiasa-panjakana ary de tsisy ny teny mihitsy le syndicat na ray aza hoe tsy mety nisy ny zavatra zany za matoko fa tsy hoe tsy nitendry zareo tahotra ndry zareo ao ny tahotra mivery toerana ao matahotra ny voatsonjay ohatra mahazo anay am'izao fotoana zao atronovina moa tsika
afaka manapaka karamany mpiasa no vina nisy an'izany de tapahanao karamany mpiasa izy rehetrarehetra tsisinina zany ny zavatra mamoa fady eto amintsika nahoana atsika de lasa mikorosofahana ny l'administration malagasy tena mikorosofahana mihitsy azoko lazaina an'izay tsy mandeha amin'izay loany ny resaka manodidina zay tsy maintsy resantsika na izanatra zany nefa tsy maintsy hidirantsika kely raha sitraka ao ny ataontsika hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy amin'ny ankapobeny satria miteraka frustration maro samihafa indrindra fa eo amin'ny malagasy voalefa kotsy kelikely any amin'ny politika ny anomboako anazy andao resantsika kely satria io zany zao le paysage politique amin'izao fotoana zao topoka me mafana me mafy ihany koa ny fifandroitana amina resaka rapport de force maro samihafa ifonako satria asany ainao manjery asan'ny mpanao gazety moa mampiseho zavatra misy fa mamenatra ihany mahita aty hevitra tonga hatrany amina hoe pipiaklôty sy ny salamizany tsika firenena le resaka eto ary ifonako an'ireo fanatisme rehetrarehetra zay ndre zako hoe firenena resaky tsika ka tonga hatrany amin'ny resaka salamizany tsika ka zay le irazako ana fontaniko hoe manao ahoana ny fahitanao aloha an'izay paysage politique eto amintsika zay ilay ataontsika hoe animation de la vie politique i pré-campagne maro samihafa io misy olona milaza hoe ohatrany mamofopofona matahotra ayahina crise amin'ny fitosoana zany mipikevitra amin'izany hoe ny CDD teto tazana izy io ary zay mahatonga zay niteny hoe oka atsika mba samby tony tsy hampiasa ny teny mandratra tsy hampiasa ny fiantsina satria raha ohatra ka fampiantso eto atsika de raikitra ny ady tsisy mahazo tombony amin'izany fotoana zany zay ny zavatra misy zay de efa ndresaka hoe ny zava-misy eto amintsika tsika resaka décentralisation kely aloha io dia fitaka io décentralisation resahantsika lava io inona mahafitaka azy ny commune de tsy tokony anatin'ny subvention ity misy taratasy zay nisoniavy ny général Gabriel Ramanatsoa tamin'ny 1973 zay nanafoana ny budget communal nanafoana ny budget provincial ity 73 014 73 015 io lalàna fototra mahatonga antsika sahirana amin'izao fotoana zao satria ny commune tsy mahana budget fa miamby subvention ny province tsy mahana budget province moa tsisy raha teo tsy mahana budget fa miandry subvention avy ety ahoana moa ataontsika androso ity ordonnance ty depuis 1973 tsy nofohanantsika jusqu'à ty androany ary mbola iainantsika hatram'izao ahoana moa nietrentsika hampandroso zany décentré ity le texte ty ananako le izy ary za matoko fa ny administrateur BDB tsy mahana an'ity ary ny tanora am'izao tsy mahana an'ity ity ny fototra ny olana antsika amin'ny resaka fampandrosoana any fotony avangongo aty dola ny budget ary ny budget mandeha any amin'ny faritany 5% 95% vangongo aty amin'ny ministère aty amin'ny fanjakana foibe ahoana moa isy ny développement tsy misy de na recette aza volaraka voalazany ty texte ty na hatramin'ny recette any amin'ny faritany any amin'ny commune de mandeha ty amin'ny kitapombe fanjakana raha hitanareo zavatra nseho vetivety teo dia ny commune andalovany Serita de mitaraina dolo zareo fa efa rotona zay tsy mandeha amin'ny commune ntsony le ristony fa avetrany dia alainy ministère fa ministère des finances zany zavatra ahoana moa isintsika développement am'zany sarotra be zany bidibe no efa nampanantena zay atao hoe développement zay fa ao anatin'ny lalam-pandroana azy ange miresaka an'io ihany fa saingisika tsy mampiatra ao anatin'l'izy inona ary ny mety vaolana nasosikevitra rosonao zany amin'ny pielonoblanao io resaka io zany na de tsy amin'ny anany ACDD fanafoanana an'ity ve sa ahoana ny afahantsika zany mampiatra an'io foanana ty de averina budget communal averina budget provincial zao nge maratsy ny subvention io arakaraka ny panome azy rehefa tsy mitovy couleur amin'ny panome le
le olona omena any ataony kelikely mampalahelo fa tsy takatra ny sasany zany sendra nivory niaraka tamin'ireo maira reo zay a de tonga de niteny ny olona ambony anankiray nilaza hoe tsy mbola nisy zany teto Madagasikara de hoy za hoe rindasa marina tsy tsaroana fa nisy fotoana nahetro catégorie 5 Antananarivo renivohitra mbola ambany ny commune Narivo Mamo resaka subvention zany ny zavatra misy teto amintsika zany hoe de tsy mampalahelo atsika hoe tsy androso atsika tsy afaka ity ve tsy azo foana vetivety kely ity ordonnance n'ity nataony général Manatsoa général de division Manatsoa tamin'ny 1973 mba ho hita figuré ao anatin'ny budget loi des finances any budget provincial de mitovy dôly province ohatry zao ohatry zao fa zao koa ne mavarina adiny telo ihany atsika mandenika loi des finances de valany za tany Maurice sendra mivory zareo au parlement maurician telo volana zareo vao tapitra zay vao vita ny loi des finances samy miresaka dôly atsika zany a dia hafahafa fomba fitondrasantsika rehefa misy zavatra goava mbe ohatrany reny aretim-be reny de atsona dôly ninazy any a na misy kilona atsony dôly ny force rehetrarehetra na mpanohitra ino na ino de samy nidinika eo hoe inona ny ataontsika zalahy fa zao ny zavatra misy to amintsika ajan'olo adiady any de manao front commun zareo tsika eto a raha ohatra ka misy ny fanomezana ny hoan'ny rehetraboina de masika mihitsy nitsika tsy azonareo atao mandeha am'izao tsy azonareo nefa zavatra asoa ny malagasy any inona ny antony satria tena politiser loatra ny fiarahamonina antsika raha manaritra an'iny ianao de noverina fa ilatsaka anao zay tsy mahafalifaly le olona any tsy voatery ilatsaka akory ny ara zay ny zava-misy to amintsika misy resaka malahirana kely am'izao araroto kely amin'ny mahito anao resaka tetezam-bita satria matahotra ny olona hoe mety ho tanteraka amin'ity ihany ny fifitianana mety hembotra ny fifitianana sy ny salam zany ka ny anazy le am'izao rery fa tsy voandroany fa nisy tetezam-bita amin'ny verimberina teto amin'ny firenena raha mitamtara na république ny Madagasikara ao anatin'le cadre miaro démocratie sy ny fanjakana tandalana foana no iresahako anao mantsy no mety ho fahitanareo mihitsy ao anatin'le izy zay mihitsy ny antom-pisena eto hoe mba tsy ho tonga am'izay dériva zay tsika satria sokatsianareo isan'ny dériva nefa ve zany anisan'ny dériva zany satria misy zavatra fonofonosiny le mpitondra mahatonga crise de 1972 1975 misy tetezamita tao tonga tamin'ny 73 72 nomenany général Manatsoa ny fahefana de rehefa milamina ozy izy président Tsirana de averena ty amiko tonga de nanao référendum izy mois d'octobre lany ny eny de dégage izy niala zany izy de nitondra teo izy nanomboka 73 jusqu'en 75 nafana be ny rivotra politika tamin'izany fotoana zany mialatsiny ohatra ka mampatsiahy antsika an'izay dia nomena ny général colonel Ratsimandrava amin'ny fahefana 5 février 1975 nomena azy ny fahefana io a fa tsy zakako tsono izy général Manatsoa fa hoento noentiny fahefana 11 février izy nisy namono zay ny transition anankiray nisy transition lavalava nisy transition fokely de nisy transition am'izay nanomboka teo am'izay nitsangana ny directoire militaire jusqu'à tamin'ny 1900 mbola 75 ihany 15 juin 1975 nanangana ny CC ny zay ny FNDN zay ny tamin'izany fotoana zany dia ny capitaine de corvette ratsiraka tamin'izany fotoana zany dia nitondra zany fotoana tamin'izany fotoana zany jusqu'en 75 am'izay izy 31 décembre 1975 dia nanao izy hoe andaotsika hanao ny référendum amin'ity programme ny boky mena ty de raha lany io dia izy no mitondra tapitra ny transition teo tamin'izany fotoana zany nanomboka vidim-bary 25 francs niakatra tena 72 io tonga 72 io 72 nialan'ny président Tsirana tonga de lasa 55 francs ny vidim-bary tamin'izany
dia izy io niakatra ny ariary a 5 francs 5 francs zany a no tamin'izany fotoana zany. dia amin'izao fotoana zao ohatrinona vidiny euro anankiray 72 jusqu'à amin'izao hitantsika be ny fiakarany. donc rehefa vao misy transition dia misy crise zay a économique me mahantra ny olona. lasa atsika ndray zany 91 iny hitantsika teo nihetry zay farany nihetry ny économie-tsika satria 91 jusqu'à 93 nandrao fifidiahana iny transition anankiray ny sahirana atsika. dia tonga koa zany nisy transition kely noentiny président Ravalomanana kely ny nanaovany azy manam-pahatonga ny investiture dia nisy transition kely teo iny noratsy nisy fa avy eo ndray naissance tamin'izay fotoana zay alohany tena hitondrany dia 5500 litres tam'izany niakatra avy eo nitondra am'izay tonga dia 12000 francs litres niakatra roa avy eny zay zavatra conséquence n'izay zavatra zay. lasa koa tsika 2009 atsika nisy crise iny crise zay kasaribahana satria navy mitsofoka ny international en problème eto amintsika dia mety sarotra ny raha tsika samytsika ihany no afaka mifampiresaka afahantsika mandamina ohatra ny nataony général amiral Ratsiraka tamin'ny 91 dia nanaiky izy convention de 31 octobre mijanona filoha izy fa dia zay ataonareo eo zany a anaty gouvernement fampitsarana ny gouvernement dia endosy le izy a tsisy gidragidra be iny 91 hitantsika iny dia tsika nikorosy fahana be koa tsika teo tonga 2009 hitatsika fa iny ny tena saikaratsy satria nandray basy ny miaramila io zany ny zavatra saikaloza ho atsika teto tao falidantany mena dia io zany mbola mitambesitra amintsika hatramin'ity atsika fa nisy kely any 2002 satria nisy an'le zanatambo mitifitra anako tam'izany a iny nisy satria civil lasa mena iny zany manahirana nanahirana iny a fa tsy dia nandoro radio Madagasikara io zany a dia teo ihany reny fa tsy nisy zavatra nidoro atsika ohatran'ireny ty zany monument anakiraika tsy ho anao fa ho atsika rehetra nidoro atsika nalefa atsika lavenina ao zao misy archive be de be tao a lasa dia makaiza atsika tsisy mémoire ntsony tsika zany mba raha misy zavatra iny dia misy zavatra diny ty mba andaotsika hijereny ty zay zany maratsy io transition io satria mihemotra ny économie-tsika mihemotra ny rehetrarehetra satria samby toy eo dôly ny fifidiahana dia mampatahotra tokoa izy amin'izao fotoana zao satria mifampiantsy eo zay ny tena izy siska tafiteny ny zavatra tsy tokony tenenina rehefa noentiny fo dia zay ny amin'ny politika dia tsy ny fo no miteny fa saina no ampiasaina afaka miresaka anao fa tsy ataonao amponao tsy zany ny antsika fa ny fo no ampitenentsika rehefa fo no miteny a dia sisy mpampianatra ko zay averiko foana ty fa tiako be le izy rehefa anao politika monsieur le noble tamin'izany fotoana zany dia akelezy izy ny fonao io izy abeazo ny sainao satria raha hoety ny fonao anao anio dia ho lavitsy ho ela anao satria ndesika tezerana anao a ndesika fanapo zay no mahatonga ny zareo reto le mpanolo-tsaina na any amin'ny président na any amin'ny primature maikamaika hanafona anay satria hoeti-po izy tsy jereny conséquence lourde miandry atsika amin'izay fotoana zay satria rava ny asa izy rava zay tsy miasa izy dia ho avy ny PTF nahoana nareo matahotra ny démocratie nofoananareo ny mandandry zareo mbola tsy tapitra anisan'ny resaka efa nampidiranao kely teo fa notapahakely zany tenako ho resako kely izy any amin'ny farany lay ataontsika hoe mpitondra mihitsiny mahalalina ny Madagasikara ozy ianao ohatraotrany ahoana le tianao resana amin'ny hoe mpitondra tsy mahay amin'ny Madagasikara akory a tsy fantatro tsy mahay hoe tsy mahafantatra n'ilay filana lay besoin malagasy sa tsy fantatro eto nge misy mpitondra tena mitety faritra mizara vary sy ny sahala amin'izany
ka tsy fantotra izy hoaiza am'izay hoe tsy mahay Madagasikara tianareo ny fitetezam-paritra tsy midika hoe mahay any Madagasikara. Efa nilazaiko teo nisy foko be dehibe ny resahako teo ao anatiny eto Madagasikara, misy sous-clan be dehibe eto Madagasikara ary misy toerana sacré eto amintsika zay tsy fantatsika akory. Ambavaniarana, Tanomasina, Bobaomby, Tanomasina, eto amintsika eto Tananarivo misy Tanomasina, tsy fantatsika akory zany. Lazatsika miazakazaka ny velany. Tsy midika zany de nompisampy sanatria mivava fa mba hajaony ianao hajain'olona anao. Ny mpitondra zany raha antaninao reo kamaroanay mpitondra. Mba fantatray ve aiza zany akasakasa Tsiboray zay? Aiza misy an'izany? Aiza misy an'izany Sandrakatsa zany? Aiza misy an'izany Kiliranjo zany? Aiza misy an'ny Mahabe zany? Zany de tokony ho fantatra atsika zany. Anivorano mety tsy fantatra atsika zany. Inona zavatra misy anivorano tsy fantatra atsika zany. Fa vazaha avy any ivelany mahafantatra hoe misy an'izao eo aminareo ao e. Tsika zany manana ny minina isan-karazany io. Mba fantatratsika daholo ve toerana misy minina. Manana carte minier ve tsy minière ve tsika? Hananatsika. Ary misy an'izao, ary misy an'izao, tsy fantatratsika zay no tsy mahafantatra atsika. Fa rehefa mahita carreau minina n'olona tsika, zay tsika miazakazaka. Tany-panjakana aty de bodena eo le izy. Zay zavatra niseho tany Anjozorobe. De lasa mifamonoa atsika. Tsy misy zany zavatra matipaika. Raha ohatra ko atsika zao manondrana ohatra, raisiko ohatra ty ravimanga ona masitrana ny aretina isan-karazana. Tonga lasa ravimanga 1 kilo moa anao, tonga de mikatra anao zay. Sady tsy izy ravimanga iny, inona ny vertu ity tsy fantatsika akoriny. Eo atsika famorona lalàna arakaraka ny zavatra. Tsy avela hiasa le teknisiana. Amintsika ne be dehibe ny teknisiana eto amintsika eto e. Mpanao recherche mikasika ny zavatra ohatran'ireny nga misy mijery an'izany. Ary ny fuite de cerveau amintsika eto mandeha. Iny zao le professeur atao Tamatavy tamina lony Covid. Ny lambany lasa izy nandeha. Nody izy zany. Filazako azy moa nody satria tsy mitsabo malagasy tsony fa mitsabo vazaha. Ny akamaroan'ireo meilleur dermatologue eto la Réunion de gasy malagasy. Mandeha mitsabo vazaha fa tsy mitsabo malagasy. Satria tsy tiantsika ny olona mahay. Tsy tiantsika ny olona mahitsy. Fa aleontsika manafatra viany ivelany antsika, reny maresy lahatra antsika no gasy mitovy amintsika. Ny farany ihany koa eo amin'izay le hoe ohatry ny ahoana ary ny tokony ho profil, tokony ho attitude, tokony ho fihetsika ataona filoham-pirenena zany mba ahafahantsika manana an'izay firenena heverina fa manaraka ny rafitra demokrasia sy ny fanjakana tandalan'izay. Ny zavatra misy moa ohatry zao tsy de filoha loatra ny tena zava-dehibe fa ny olona miara-miasa aminy. Raha ohatra ka ianao zay fantatsika, ohatra za zao ohatra limité ny connaissance-ko, za ve de mbola haka olona mitovy aminahy tsy mahay mitovy aminahy? Very atsika. Ohatra za zany ohatra filoha mety maka olona mahay ngamba izy fa tsy mahay Madagasikara satria vazaha no alainy eo. Io no misifle anazy eo vazaha io. Io vazaha io tsy afantatra atsika mihitsiny. Raha misy diplôma mitovy vokatra avy aty Ankatso sy vokatra avy any ivelany, tokony vokatra avy Ankatso no alainy satria malagasy iny. Mahana fitaovana toerana andehanany eto Madagasikara. Fa ny anankiray de miala avy any Paris izy de eto Antananarivo na eo Mahajanga na eo Diogo. Tsy sa mandeha akoriny izy any Anivorano, any Tagnavo. Tsy sa mandeha akoriny izy any Bekodoka. Matahotra. Manao ny fahafantarana kolotsaina sy fomba sy fadifady sy ny an'izay ohatra. Le kolotsaintsika mihitsy ny tsy haintsika ny Antoromba. Maty Zandrilahy Jangarata. Nampalahelo. Misy fomba ataon'ny Antoromba zay tsy fantatra atsika, de tsy maintsy miteny an'izay ry zareo rehefa miresaka, rehefa misy fahoriana ohatr'izay. De ny blamentsika mialatsiny manonona anao Jajoby. Lasa niteraka lasa niteraka polémique be zavatra ny sepasika. Izay ny fomba ny Antoromba eto Madagasikara zay tsy fantatratsika.
naizanaiza anjaranao zany mijery hoe tsy azo alefa Facebook ty fa zavaroatra zao. Le olona manao Facebook no tokony blamentsika. Fa iny de fomba ny antoromba iny faratra varatra iny ny teny an'izay. Zay tsy fantatratsika zay. Zay ny problème antsika Madagasikara, tsy haitsika tsika fa ny olona no mahafantatra atsika. De efa eo ihany za eo amin'ny fombatsika. Aspect culturel. Ny eto amintsika dia ny mpamboly sy mpiombo mibetsaka. Misy zavatra natretritsika an'izay ve? Ny fambolena. Raha za dia nanao ny barazy BDBA na barazy kelikely hoe PPI karazany taloha reny andrahako tanimbary eto amintsika fa tsy hanafatra vary ohatry nataontsika zao. Ny vary afarina nefa anampiny fa amin'izao fotoana zao ny vary eto toerandray fanampy fa vary avy any velona ny tena iainantsika. Makaiza atsika sady raha ohatra ka atsika manao barazy lehibe anankiray ohatra zay sady afaka manao tanimbary mahazo énergie, manao PPI tsika amin'ireny lemaka BDB reny dia mahazo atsika, mahazo rano atsika, mahazo vary atsika, mahazo fambolena isan-karazany vokatra teo amintsika. Tsy zany ny tsika fa contraire indray satria BDB mpanao business ao varotra vary no misy. Rehefa varotra ny asany de mitady tombony izy satria le amboleny gasy eto tsy azahoany tombony. Zay zavatra hitatsika eto a Madagasikara antsika ty. Eny ary amarana ny fandarantsika tompokona zanatry zany mba tiako resanao kely manahoana ny fahitanao an'ireto zavatra telo zay tena manahirana ny malagasy androany. Insécurité ray, lalana roa, miakatra izay tsy ny fitinetana filaina amin'ny fiainana andavanandro na ny PPN telo. Mifampiankina ireo zavatra telo ireo raha ihany. Ny lalana dia amoahana vokatra. Ny sécurité afahan'olo mamokatra. Zay zavatra misy de dikan'izay zany miakatra tsy araka ny tokony misy ny vidinetana. Ny sécurité inona moa no aiza moa toerana tena misy ny sécurité be indrindra amin'ny toerana be ombony tena betsaka ny insécurité. Io zay miompiomby rehetrarehetra mba fantatra fanjakana ve aiza daholo ny toerana tena piompiomby eto Madagasikara, iza ny foko tena piompiomby. Reto foko 5 reto ny tena piompiomby eto Madagasikara dia ny any atsimo, ny Antandroy, Mahafaly, ny Bara ary ny Betsileo. Ny aty andrefana ny Sakalava. Ny Sakalava manomboka any atsimo andrefana mpaka ziska any Voimaro. Fa eo atenatena zay misy piompiomby. Ohatra zareo ato Sambrano satria ao fambolena ny azy ao. Ny zareo ato Mikea, ato atsimo andrefana Menabe sy ny zareo Vezindriaka. Reo zany tsy miompiomby reo. Fantatra ve zany? Ary ny fiompiana omby de mila espace, toerana malalaka. Atao hoe kijany. Ary BDB tsy mahafantatra an'izany. De rehefa kijany de toerana fametrahana omby. Ametrahana omby amandrivony fa tsomby ray. De ao nametrahany omby rehetrarehetra. De inona nataony ny zazagasy vazaha? Dia refesiny iny de ahena tsikelikely ny olona toerana ametrahany omby satria refesiny naovany zavatra hafa. Zay ny zavatra anankiray mikasika ny omby. De ny any avaratra dia misy ny tsimihety koa azafady tsy voateny kosa teo. Reo zany grands éleveurs at Madagasikara. Dia amin'izay fotoana zay maninona moa am'ireo zany misy insécurité satria namboariny tsika tamin'izany fotoana zany ny foanana ny fametrahantsika marikomby amin'ny vy, ny foanana ny fametrahantsika ny sofinomby amin'ny fombalantsika, de nasintsika puce zay lazaina fa puce électronique. Tsy omby rehetrarehetra hatratra zany arahintsika amin'izany ino izy ty satellite zany tsy ho tratra zany. De voafitaka atsika. De rehefa napetraka andry zareo amin'izay io malalaka amin'ny fangalaran'omby satria raha vao mandeha ny ombinao ka misy ny marika iny na amin'ny sofiny na amin'ny feny de tonga de fantatra ny manodidina ombinareo loasary nalain'olona ridy nareo nga varotr'omby apetrany de mora intercepteny tratra iny aveo.
fa am'izao fotoana zao tsy fantatra ntsony satria avy lavitra anao tonga de iny le mavomavo iny amin'ny sofinomby iny iny no hitanao tsy fantatrao lasa efa kelikely numéro zao origina avery iny ndraindray tsy hamantaranao nininona mihitsiny ho anay profane tsy mahafantatra an'izany fa le marikomby avy lavitra tonga de fantanao ohatra ny anay zao NVN zay ny anay zay tonga de fantatra ombry zareo reto de ohatran'izay koa sofinomby reto amin'ny famille arity am'izao fotoana zao tsy misy zany dikan'izay manjaka ny fangalaran'omby rehefa tsisy omby angalarina ntsony ny olona nangalarina satria no very fa manambola resa vola ny le izy vola aingana de angalarina ny vola io vao vetivety tany morano chrome de iny le olona telo nangalarina nanefa 70 millions le olona ariary zay vao nafotsitra zareo io aza telefona mandeha aza tsy hitatsika hoe repérage azo repéreny ary le olona amin'ny telefona zany tsy hitatsika akory tsy azo azy indrindra ka omby ary rehefa mamono omby ianao dia iny sofiny iny apetraka anao mpivoany tanàna ho hitan'olo hoe omby ohatry zao mivonoandre teto fa raha omby tsisy sofina no entinao tsisy olo amonao iny tsisy olo ividian'iny raha vao mitakosina koa le marika omby iny koa omby alatra ty zay de fa mampiena azy zay zavatra misy tao amintsika ny lalana dia entretien io eo atsika de viry kely atsika eo anamboatra autoroute atsika aiza ny olona tena manao lalana malaky sy autoroute tsy égyptianina mihitsiny dana mandeha any amin'ny sinoa malaky izy io mahavita 10 kilomètre par jour angamba zareo zay vitany sinoa zany nahoana atsika tsy nandeha tany tsy fantatra inona ny antony mbola voafitaka indray présidente amin'io voafitaka indray izy amin'io satria nandondona amin'ny lalana varavarana tsy izy atsika hoe ndana mandeha any Egypte za mba tany Egypte ihany mipetraka tsy de mahita autoroute ohatra ny Chine ny any Chine 142 kilomètres 250 kilomètres ambony rano pont lava be amitsika ty tsy misy an'izany manao négociation am'ireo olona reo tsy fotana zany fa zay zava-misy eto amintsika ny vidy sakafo moa dia io hitatsika miakatra ambony be io tena miakatra araka zay tsy hitatsika mihitsy tsy tapesipesena aiza daholo ny économiste amilay azy économie eto satria zay moko nitsika économiste aiza izy am'izao fotoana zao satria tsy hitany anaty macroéconomique zany zay ny problème antsika eto Madagasikara ary problème manahirana mikasika ny développement sy fotoanaty Madagasikara mazava tsara mihitsy zany ary veriko fa tena zava-dehibe mba afahantsika mampita zany andro tompona ndraikitra isan-tsokajiny dasanato zany izy nefa betsaka ny tiana orosana saingy voafetra amin'ny fotoantsika eto fa de tapitra sady ny oratsika de mato navony Pierre Lenoble filohan'ny HCDDET na ny filan-kevitra ambony miaro ny démocratie sy ny fanjakana tandalana raha misy andeha totsika hoe teny hitanao amarana anazy mety afatrafatra mety ho famitinana fa mety nisy zavatra tena nomaninao kanefa tsy nanotaniko tato anatin'ny fandarana nefa niverinao fa ilaina amin'ny fandarina na ampitaina amin'reto mpanaraka ny fandarantsika fotoana zao topoka izaho dia manafatrafatra ampiasam-panjakana dia ianareo no mpanolotsaina ny mpitondra rehetrarehetra aza avao amindreo ny marina fa aza fenina aza manao oui monsieur merci président lava io fa resao président azo resahana izy tsy président zao ihany io na président mbola ho avy zay no ataontsika mitondra fa tsy manaiky an'izay avy eo koa manarakaraka an'izany de filazana hoe ihany olona ray ihany ihany zay moko problème antsika eo satria izahay zany satria tsy napetraka amin'ny fitondrana zao de atao ankilabao satria olona ray ihany na ony presque ohatra zay ny atao continuité de l'état tsy misy amintsika zany continuité de l'état zany misy miaramila anankiray niditra izy tany amin'ny akmila nivoaka avy any izy sous-lieutenant tamin'ny androny amiral dia taty amin'ny androny ravalo izy président république lasa capitaine de teny izy teny zany jusqu'efa tonga colonel tamin'ny transition am'izao général
oloniza io olona io oloniza io olony amiral ve hatram'izao ne mbola mipetraka hoe io INDD olony professeur nazafe professeur zafa zafa-tsy eo mbola voatonona am'izany za eo ozy le député anankiray hoe misy INDD ao gaga be amina CDD eo misy INDD gaga izy ndray INDD eto zany zavatra misy eto amintsika rehefa tsy tiatsika izy de totofatsika zavatra rehetrarehetra io zavatra manahirana zany tsika samby eto Madagasikara fanajana lalàna zay ny zavatra lehibe ary tsy mampitakosina atsika fa raha vao tsy hanaja lalàna atsika dia eto atsika ifampiady eto ny afarahantsika sanatria mivava satria misy tsy tsika rery ihany ny eto hoe tsy atsika rery ny mitondra ny mitazana atsika ry dia mahay lalàna koa ary afaka hitsara atsika rehefa avy eo ka okany mbo tsy ho tonga am'izany atsika ankasiraka indrindra tompoko nanaiky ny sain'ny fandarana tamin'ity alina ity misaotra anao Gaskara ary misaotra anareo rehetra zay manaraka fandarany makasitraka indrindra tompoko tsy ivana amintsika ny tongatrano andriamato navony Pierre Lenoble filohan'ny HCDDED na ny finankevitra ambony miaro ny démocratie sy ny fanjakana tsara mitantana fanjakana tandalana no vaintsika tamin'ity alina ity ankasitrako manokana ianao atao anatin'izay famalina ny fanasana izay isaorantsika ihany koa ireo mpanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ary mihitsy matoky izay fa nitondra fa nampanazavana antsika rehetra ity fandarana ity ho an'ny Madagasikara matomatisantsika nakazo ny fandarana mametraka amin'ny manavita fa ho amin'ny rahampitsondray tompo klasy tompo vavy veloma toka azo antoka foana fa atsiro na andro rehefa amperahana amin'ny sardine Libérateur ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Libérateur, une liberté de saveur. Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra.